Lioka toko fa 1:20. Niny dia rahan'i Jesosy ilay mpitondra tena nandatsaka farantsakely roa. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita ny mpanankarena nandatsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa mandatsaka farantsakely roa teo izy. Dia hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetrareo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra. Fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy, fa ho Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro, ka tsy avela hisy vato hifangoa eto ka tsy horavana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatro, rahoviana no ho avy zany ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema fandrao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako sady anao hoe, izany ho izy, ary koa efa akaiky ny andro, koa aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha zany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra zany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina, ka hoentina eo anatrehany mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga vavolombelona aminareo izany, koa aoreno ao am-ponareo ny tsy hevitra rahateo izay havalinareo, fa izaho no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Nefa tsy hisy overina dia singamboly iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Ary raha mahita ny Jerosalema voahodidiny miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Ary izay any Jodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa lozany bevoka sy ny mitaizakely amin'izany andro izany, satria sy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ho ringana amin'ny latsabatra izy, ka hoentina ho babo ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahany jentilisa mandra-pahatanteraky ny andro ny jentilisa. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia isy fahoriany firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroany ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia ahitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy, ary raha vao mendoza ny zavatra izany dia miandrandraha, ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nanao fanoharana taminy hoe, jereo ny aviavy sy ny azo rehetra, raha hitanareo fa vao manaroka ireo, dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany,
dia aoko ho fantatrareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Ary no ny atoandro dia nampianatra teo kianjan'ny tempoly izy, ary no ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo tendrombohitra atao hoe Oliva. Ary ny vahoaka rehetra nankeo aminy maraina koa teo kianjan'ny tempoly kiaino azy.